Fandarana manokana iresahana momba ny jiro eto Arivo. Miaraka amin'ny Tahina Razafinjoelina, kandida ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Arahanao ny zoma 10 oktobra 2024 manomboka amin'ny 7 ora alina. Fanentana Miambale Solitenan'ny Mpanjifa. Mpiara-miasa Cool TV, IBC, Dreamin, Top Radio, SM Radio, Titanindrazana. Tsotra, marina, mahomby. Miarabantsika rehetrarehetra ny atokantrano sy eto amin'ny tambajotra serasera manaraka an'ity fandarana manokana ity izay resahana manokana ny jiro. Misy teknisiana miaraka amintsika eto Monsieur Tahina Razafinjoelina, faly miarabanao tompoko izay mianadahy. Faly miaraba tompoko. Faly miarabanareo mianadahy ary mahafinaritra ny fifandraisany tahaka izao Mihitsy manantena fa tena hitondra ny etahitan'ny olona ianareo ary ametraka ny fanontaniana tena any an-tsain'ny olona tsirairay. Zay mihitsy ny tena antondihana eto sy ny antom-pisinao eto ka dia be dia be mihitsy ny amin'izao no mikaikaiky zay faherahantsika malala moa ny délestage eto Madagasikara. Hatreto tsy fantatra hoe misy solution ve izy io sa hoe fa inina tsy omena vahaolana ny malagasy fa hatreto aloha zany dia io no manjaka eto Madagasikara délestage inona zany ho anao teknisiana inona no mety mahatonga an'izy io ohatran'izao. Tiako mariana aloha eto am-piandohana fa nareo mianadahy pirofo tsara fa nizatro resahantsika eto tsisy fanomanana. Tsisy hoe ny resaka manokana tsika. Tsy manao an'izany zaika. Fa tena izay avany aminareo no alefaso. Manontanonareo hoe misy vahaolana ve. Ny antsoina hoe politika dia avy amin'ny izy io teny grika izy io. Dia ny hoe fanatsarana ny tanàna. Zay ny étymologiquement zany. Fanatsarana ny tanàna. Marina tokoa ny eritreritra hoe tena ohatran'ny fampiasonana, ohatran'ny resaka daholo ny politika. Nefa dia eto hiteny aminareo. Ny vahaolana io dia vahaolana politika. Satria ny olona antsika hatramin'izay tsy politika fa famitahana. Zany hoe ilay nataontsika hatramin'izay ireny tsy politika. Ka rehefa miresaka politika zany tsika mamaha olana dia ny fanontaniana tokony apetraka voalohany dia iza ny antoko politika manana vina momba ny jiro. Iza vina tena azo tanterahana. Ohatran'ny saminana daholo aloha hatreto zany fa tsy samihafa be mihitsy satria ny antsika misy teti-bola fantatra. Fantaro aloha ny teti-bola ny commune. Raha ny commune Antananarivo satria ny tenako moa dia candidat official ankehitriny. Mahalala an'ilay teti-bola ve aloha vao miteny hoe andaontsika anamboatra TGV manidina ohatra zany hoe masinina manidina. Ary io mahavoafitaka ny olona indray teny daholo hoe telo volana dia afaka ny délestage. Ohatrinona vidina fantatra ve aloha. Ka zay le teniko hoe le vina efa ny volavolainy efa hatramin'ny 14 ary le vina ny tena teboka faharoa lehibe dia vina efa nitanterahana. Na ny orinasa izay hiasana ampiasaintsika izao 120 000 watt ny tokantranon'ireo mpiara-miasa efa mandeha amin'ny jiro azo avy amin'ny masoandro avokoa. Eto Madagasikara firenena atao hoe tropicale manana masoandro isika. Fa ny tena olantsika tsy maheno vintsika fa tonga dia tenen'ny olona fotsiny telo volana dia lasa ny délestage dia vita. Nefa olona tokony manana zay mahafinaritra amin'ilay teninao tsy niteny hoe candidat fa teknisiana. Olona tena manana voalohany anie tsy maintsy voafehy aloha ny lafin'ny vidiny. Faharoa voafehy ny lafin'ny teknika. Eto dia samy teny mihitsy fa malagasy avokoa ny ara-niasa tamintsika nametraka an'izany projet lehibe. Vita izy moa zao tsy projet tsoa fa vita iainana hoe 120 000 watt. Zato isan-jato ny herin'ny masoandro. Voafena ny halavany na ny hahelany ary. Dia izay le teniko anareo hoe vina ny resahantsika fa tsy olona. Fa tsika mantsy nahavoantsika hatramin'izay dia iny olona navitra antsika iny jereo ty tarehany, jereo ty poziny, jereo ty anarany. Azafady andaontsika ifampiresaka vina. Dia izay le teniko anareo le vina resahana eto vina efa natao efa iainana. Be dia be ny olona hijoro vavolombelona, afaka mijoro vavolombelona. Mpianatra mivoaka tato tamin'ny toerana niasantsika zao efa 4 arivo anontany izy raha nisy tapaka jiro zany tety amin'ny toerana nianarana fa tsy nisy an'izany tety. Raha misy dia ataoko hoe tapakandro isa-tapabolana rehefa atao ny maintenance zany hoe ny fikarakarana kely an'le matériel satria tsy maintsy atao entretien io diovina jerevana ny fil zany ny zavatra nisy tety. Dia any zany le tiako tenena voalohany misy le vina ary azo tanterahina le vina izaha izao dia efa nanatanteraka an'le izy.
dia ny zavatra misy koa aloha dia zao ny olona rehetra mampanantena tsy misy tsy mahalala akory ny tena zavatra ananany fantaro tsara nefa 300 000 tafo ny misy Antananarivo ny atsasak'izay a no misitraka jirama 150 000 tafo zany amin'ireo 150 000 tafo rehefa tsy zakany jirama zaka izy zany zao zay mampisy ny délestage dia ny tsy maintsy fantarina koa dia zao amin'ireo 150 000 tafo reo a 1500 watt ka hatramin'ny 3000 watt zaho mialatsiva tsy maintsy voafeny chiffre vao mampanantena nareo zany tsy ankizy mialatsiny afa vo ankizy T2 na T3 any dia efa mahalala manao plus moins ka tsika raha ohatra ka hoe zay tsy mahavita an'izany koty zany fa tena ny anay any tonga dia meo fotsiny dia mialatsiny afa dia zao foana ty anateran'olona kovetytsika dia rapito tsy raharantsony zay foana le olana dia tsy maintsy miditra lalina zany hoe 1500 watt ka hatramin'ny 3000 watt ny besoin ny ilain'ny tokantrano tsirairay raha olona tony zany dia 3000 watt le olona tony hoe tena mampiasa télé betsaka 3000 watt ny ilainy fa raha olona tena hoe mampianatra izy mila jiro ho an'ny insécurité icharge ny téléphone mety mandeva télé kely izy adany ray 1500 watt dia ampy dia izay zavatra zay zany rehefa jerena dia izay 1500 watt zay 2500 ariary ny watt rehefa vidina amin'ny herin'ny masoandro 2500 ariary zany hoe 1500 ka hatramin'ny 3000 watt 2500 ariary dia raha mpitombotsika 2500 ariary zany le 3000 watt dia 7 500 000 ariary zany isa-tokantrano ny vidin'ny jirotsika mandrakizay za tsy teny hoe mandrakizay mety sao dia be loatra ndao ataoko hoe 5 taona tsy mikitika 5 taona tsy mikitika 7 500 000 ariary inona le vina ohatra zao miresaka an'izany toy izy nareo zany marina fa tsisy manana 7 500 000 ariary toy isika zao tsika rehetra eo ampelantanany commune urbaine daholy momba atsika tsy afaka maka bulletin tsika raha misy tsy mety atao mety misy adidy tsy azo atao eny anivon'ny commune mety tsy mahazo copie tsika dia zao ny ataotsika andao asina alohan'le olona 9 volana io zany hoe mahatokony poniny zany ny commune manao contrat ara-dalàna 7 500 000 ariary azaraitsika 36 mois amin'izay zany le olona le vola alohany amin'ny jirama amin'izao ho alohany isam-bolana fa azo lay panneau solaire miaraka amin'ny batterie accumulateur moa filaza azy rehefa tapitra le 9 volana dia rehefa atao zay 7 500 000 ariary zany 36 dia mamety 200 000 ariary isam-bolana raha 3000 watt dia raha manao 1500 watt izy zany zany hoe le olona tsora dia 100 000 ariary isam-bolana dia inona tsy mampety an'izany tsika neto tsy mamitaka hoe ho zaraina jiro nareo tsika neto miteny hoe omena jiro nareo fa tsy maintsy mandovola isam-bolana any amin'ny commune mazava azy zany zavatra any tsy maintsy horesahana amin'ny filan-kevitra municipaly satria aritreto ny ao amin'ny commune tsy manana an'izany dia no atao voalohany zany aloha dia tsy maintsy anangana ny antsony hoe direction an'ny électrification urbaine zany hoe io zany tena direction mitantana mihitsy ny io resaka jiro ho atao eto Antananarivo dia ao anatin'io tsy hoe ahaka mpiara-miasa vaovao ny ivon'ny commune fa efa maro be loatra ny mpiara-miasa amin'ny commune fantatritsika tsara efatra arivo izy zao dia ny sasany amin'ireo tsy maintsy hofaniny eo le mahazava-dehibe foana ny fanabeazana zany zao dia efa ao anatin'ny vinany antoko hoe fanabeazana hofanina amin'io ny ampahany amin'ny ekipan'ny commune dia afaka miandraikitra n'io direction io zany manara-maso an'ilay izy fa zay ny averiko aminareo tsara 100 000 ariary 200 000 ariary isam-bolana ny aloha dia tsy misy an'izany hoe menjera amin'ny poto etsy azadiny fa solaire tsy misy transport tsisy transport d'énergie zany hoe raha misy mahazo zany ny poto etsy jiro tafitranonao tsy tapaka avy ny orana mandeha foana fa manina miteny an'izany 3 taona zay nampiasainay mandeha foana ina avy ary ny orana mandeha foana io fa anjaranao no kolokolo zay le maintenance resahako hoe tsy maintsy misy kely an'izay kosa aloha fa raha iteny hoe anao an'izy hoe 100% mandeha foana io indraindray zany misy tapakandro kely eo anaty volana tsy maintsy manadio ianao tsy maintsy mijery fil ianao dia iny le asan'le ekipan'ny commune miassiste an'le olona amin'izany dia azavao anao hoe inona ny tsy azo tanterahana ao anatin'izany resahantsika zany
Ie mety maro ihany tsy azo tanterana satria ho anay za zany mipetraka amin'ny maha hoe olona eny amin'ny fiarahamonina amina satria zao raha amin'izao fotoana zao mety hoe misy hoe vidinjirin'olona mety hoe 30 000 ariary isam-bolana mety tsy hanana fahefana ohatra izy amin'izay resaka hoe 100 000 ariary 200 000 ariary isam-bolana andresahanao teo zay dia le izy zany ohatry ny hoe ahoana moa zany teneniko hoe le zavatra mihitsy zany no ilain'le olona nefa le hitadavany an'le vola nefa le ahoana moa zany le jiro mihitsy ny tsy misy dia nefa zay vahaolana zay mety tsy possible ho an'ny olona rehetrarehetra azavaiko tsara ho an'ny tokantrano rehetrarehetra moa zany tiako raha ohatra ianao mandoa 30 000 ariary isam-bolana jereo tsara ny vidin'ny jirama ankehitriny vao tsy farany teo ny filohantsika ny teny hoe 14 000 litres par heure ny laniny ny jirama ankehitriny tompoko raha ohatra ianao mandoa zany 30 000 ariary isam-bolana zany dia 200 watt ny voan'ny lanina ny zavatra resahantsika eto dia 1500 à 300 watt dia inona zany zavatra azo atao ampidinina ny raha mitady zany misy olona tena hoe ambaniny dia daviny dia alatsaka tsy omenao 1500 watt kosa izy patalongeza be aminy zany dia tsy atonina aminy rehefa vitanao 1500 ahoana moa tsy avitanao 500 azo atao ane zany maika mety ary tsisy olana zany fa ny tena olana zao mantsy le capacité ny jirama ame fahafahapoan'ny olona satria mihoatra le filana noho ny zava-misy eo ny olana dia eo mahatonga miteny hoe misy le vahaolana fa raha hiteny kosa aloha hoe omena fotsiny dia eo amin'ny teninareo hoe mba mateny eny zay olona samy teny an'izany fantany koa ao anatin'le izy mialatsiny ao anatin'izay hoe alefatsika amin'ny angovo avy amin'ny herimasoandro le jiro eto Antananarivo amin'ny akapobeany tsy misy solution afaka hoentina ho an'ny jirama directement ve zany satria amin'izay fotoana izay zany lasa concurrent ny jirama raha hoe ny commune Antananarivo renivohitra manokana dia tsy misy solution ho an'ny jirama mihitsy ve satria isika raha ny eto Madagasikara manan-karena rivotra isika manan-karena rano ihany koa izay azo avadika ho angovo dia raha hoaninao manokana zany tsika eto miresaka commune satria ny be ny tanàna tsy mifehan'ny jirama mbola tsisy aloha ny jirata hoe jiro soranona Antananarivo ary zay mahatonga antsika miteny hoe sarotra be ny teny an'izany ho an'ny jirama satria ny jirama zay manana ny structure moa filazantsika azy manana ny firafetany manana ny conseil d'administration sy ny taled généralny tsy afaka hidirantsika momba ny jirama fatandreny natolotra izy anysosokevitra no any jirama tamin'ny 3 tamin'izay nilatsaka ho filoham-pirenena ary ny teny zay hoe atolotra tanandroa ho an'izay olona hitondra manaraka ho atolotra tanandroa fa io ane tantarany jirama ary zay mahatonga le izy hoe io zavatra resahako io ane mahasarotra an'io dia lafin'ny arataratasy satria ny zavatra zany tsy maintsy mbola hoekena ho anivon'ny filakevitra ny munisipaly hoe anao an'izay tsika dia zany efa tsy manana heritreritra mihitsy hoe inona moa no tokony andava ny fanjakana an'izany maninona moa orinasa tsy miankina anankiray fantatritsika tsara misy hoe mibalika tsy tena le anaran'ny orinasa fa manahirana afaka mivarotra izy fa maninona moa ny commune tsy afaka anao an'izay amin'izay le izy tsy angalana tombony ary azadiny fa détaxé ireo lalàna iraisam-pirenena détaxé ireo matériel reo tsy azo angalana etra zay ndraiky le vahaolona tena misy amahany olana jirama mety olana hafa ndray fa ny azoko tenenina kosa aloha dia raha eto Antananarivo ary izy mety any amin'ny faritra be masoandro tahatra Mahajanga Toliara sy ny sisa tsy hitako izay olana fa mahavoantsika le heritreritra foana hoe andao anorina centrale ngeza be ho zaraina amin'ny olona efa very zany heritreritra zany satria vao manao an'izay tsika dia tsy maintsy bataina le herinaratra inona tsy hoe transport d'énergie fa eto izany tonga dia ny olona tsirairay no manana ny source d'énergie tsisy transport tsony tsy mila compteur satria ny ataony dia mandovola isam-bolana Andriamatoa Tahina Razafinjoelina amin'ny maha teknisianina anao amin'ny mampandrarahanao ihany koa manana an'izany vina sy sosikevitra afaka hoentinao anatsarana ny tanàna Antananarivo izany ianao mialohan'ny hitondranao an'izany amin'ny tanàna Antananarivo inona ny tsy hitondranao an'izany amin'ny maha mpandrarahanao andreo vahoaka malagasy ireo fa maninona ny hoe miandry misy hoe fifidianana na hoe filatsahana ohatr'izao izay izany rehetrarehetra izany vao arosinareo any malagasy zay le teniko hoe le izy vinana ny toko ahoana moa ny ahafahako manao an'izany amin'ny malagasy rehetra
aleo aloha zava etaony antsika raha miresaka ho an'ny commune resaka hoe amena dia alotsy kelikely ary ny commune manana pouvoir ataoko amin'ny teny vahiny le izy amin'izay mazava manana fahefana hitaky fa raha izaho olotsotra ny anolotra an'io amin'ny manodidina hoe manam-bola dia omeko ny olona raha tsy alohany le izy dia ahoana asina contrat mampandrara ny commune dia manana satria ny olona rehetra dia ao amin'ny commune daholo commune zany raha pitso anao raha blagy aminy moa zany fitenin'ny tanora azy raha manaonao foana aminy ianao dia commune manana satria na nitoerany ipetrahanao na ninona efa nanany daholo ary ao daholo aloha maka service misy ananam-bady ianao anao ina dia tsy maintsy ao dia izay nyteneniko hoe tsy maintsy fahefana ambonimbony kokoa no mahavita manao an'izay satria mila confiance be io mila confiance be io itsika eto amintsika koa aza dimy fa mbola tsy azo atao no manome trosa raha tsy mahazo fahefana avy amin'ny banky za zany raha ohatra ka nanome trosa anao ka tsy voalohanao le izy tsy afaka manao inona loatra afa-tsy hoe abus de confiance raha tsy hoe banky manana trosa amin'ny banky ianao dia ny banky ny afaka mitory anao satria tsy maintsy misy garantie ary eti nefa zany le garantie zay koa ny olana be raha hoe ifanao an'izany zy garantie dia tsy le olona mponina ao amin'ny tanina rivo renivohatra ary io aza diny fa mety hitentsika hoe ho vita ao anatin'ny afrina aleo aloha azavatsara raha mpandaingotsika dia miteny hoe ray taona fa zao isa taona zay no natonga tamin'le fandarana farany asy nareo raha nanaraka ny teny hoe 20 milliards d'ariary aloha no akarytsika amin'ny vola miditra amin'ny commune ao anatin'ny ray taona iny le IFBB le ndresahako hoe tsy maintsy ahena iny dia ampitomboana ny ahena le pression fa ampitomboana ny asety zany hoe nisan'ny olona mandohetra zany no ampitomboana satria ny mpandohetra zao dia eo amin'ny 2,100 zay ny tahany 7,900 zany tsisy mandohetra trano dia iny le tokony mba akarina kely hiakatra 90 fa ahena pression fiscale dia iny le teniko hoe hiakatra 20 ariary ny vola miditra amin'ny commune ny farafakeliny mbola tsy miresaka tsena mbola ho avy nytenenako iresahako tsena dia amin'io no angalantsika vola ahafahantsika mividy an'le matériel voalohany satria io matériel voalohany io raha miteny zany tsika hoe andahoary ametraka 7,500,000 ariary zay le tenitsika teo isa-tokantrano andao aloha tsika nomboka amin'ny 2,000 tokantrano andao aloha 2,000 aloha efa lehibe zany 2,000 zany amin'ny 7,500,000 ariary sy 15 milliards d'ariary mbola zakan'le 20 milliards nytenentsika ary amin'ny FBP mbola zakany zany dia zay no etsika anomboana 2,000 fa zao no teniko anareo io vina taky zany dia tena tiany ny mpiara-miombonantoka amin'ny commune fantaro tsara nefa 74 millions d'euros nefa nomen'ny projet water 3 efa voasony momba ny rano etanynariva 74 millions d'euros dia raha itsika zany maha 74 millions d'euros zany fa 5 000 ariary 370 milliards d'ariary roa alina azafady 10 alina ka hatramy 7 alina tokantrano matafiditra zany hoe vao manomboka tsika dia ho avy ny japonais ho avy reo AFD mpiara-miasa amintsika hatramin'izay manome vola betsaka hiteny hoe mety aminay satria maninony karakara ny tontolo iainana mety aminay satria maninony vahaolana maharitra ka zany zavatra any tsy ho vitanao amin'ny maha olotsotra anao sy mpandrarahanao fa tsy maintsy miara-miasa amina ataoko hoe fototra tahaka ny commune tsika fa le izy ny tena marina tsika mieritrera foana hoe rehefa manao ohatra zao dia manao asa sosialy diso zay foana namitahany olona tsika ny asa sosialy nisy eto amintsika dia asa fitaka mody omena nareo mahalala an'izany tsara izy moa tsy modina nolotra akanjo fa rehefa tapaka ny rano dia ao tapaka ny jiro dia ao fandrika ho ary reny averiko aminareo tsara reny no mampahantra atsika ary tsika mangina mahita ny reny ny tsy mety fa rehefa tena hanao propagande dia asa resahana dia asa atao fa rehefa tsy zay le izy dia fandrika ny tiako tenena hoe ianao zao ny teny teo hoe raha mandainga ozy izy ianao tsy ho vita anatin'ny herintaona zay zavatra zay 2,000 aloha no ijentsika anatin'ny ray taona ie dia nefany le resaka jiro zany amin'izao tena hoe antoky ny fampandrosoana mihitsiny ny vahoaka ihany koa tena mila hoe zavatra solution aingana aloha zany ny tena marina dia mandra-pahatonga an'izay tena tanjony zay zany dia hoe mbola ohatr' izao ihany ve zany aloha ny ainan'ny malagasy sa hoe ny fandrosoana tsy vita rapitso
re firenena lehibe nitsangan'ireo saitsany tsara fa ny firenena japonais na taoarinany ady lehibe faharoa zay nahapotika tanteraka azy tany amin'ny taona valopolo izy vao tena niarina firenena japonais tamin'izany fotoana anisan'ny firenena matanjaka tsika zy olona miteny atsika ao anatin'ny herintaona na foana ny délestage dia porofoy amina valainga ny azo atao aloha dia ny voalohany taona 2 arivo dia avy eo tsika ao mitady any tompo projet ohatra ny water 3 tony zay hoe 50 000 70 000 tokantrano zay dia efa feno ny atsasaky ny filany Antananarivo satria 150 000 zay le teniko antsika voalohany 300 000 ny tafo ny atsasaky ireo mampiasa jirama 150 000 zany raha mahavita 70 000 zany tsika dia ny atsasaky mpampiasa jiro Antananarivo efa tsy miankina ny jirama tsony dikan'izay tsy izy délestage tsony no jirama satria maivana izy nitsoahana tamin'ny atsasany azonareo fa tsy maintsy mandeha amin'izay fa zay dia tsy afaka mandainga mihitsy toy teny hoe tonga dia sura fa azo an'le ohatran'le vola voaray tamin'ny water 3 fa betsaka ny pourcentage de chance azontsika azy raha manomboka tsika dia zay ny anomboantsika amin'le 2 arivo amin'le taona voalohany vita ny taona voalohany hitan'ny olona tena nety iny fa tena nandoa tokoa le olona rehefa avy eo manaraka atsika mpamatsy vola ary zay teko amin'ireo hoe mba manana nitahin'Andriamanitra ihany efa niary niasa tamin'ny banky raisam-pirenena sy ny namany za teo aloha nisy aptikmady zay association mpanampin'ny mpianatra aptikmady idiran'ny tik idiran'ny solosaina eny anivon'ny sekoly dia nahazo ray alina ordinateur natolotra tamin'izany fotoana ho an'ny sekoly zany zao vita tamin'izany fotoana natao be dia be ny sekoly nahazo afaka mijoro izy zao hoe io raha ngaha io nanao an'le izy eny tompoko zany no mpitantana ny aptikmady dia nahavitan'izay ray alina vola avy amin'ny banky raisam-pirenena tena tsara tare zany dia manarak'izay zay zavatra resahanao rehetrarehetra zay ve tena hoe anomezanao ny toky ny vahoaka an'Antananarivo raha tena hoe tonga izay fotoana izay sa hoe ohatrany laza masaka rehetrarehetra fanaon'ny olona rehetrarehetra ihany tena tiako mihitsy ao fantanin'ireo satria ny fantanin'ireo tena ao amin'le olona tena ohatr'izay mihitsy hoe tena voafitaka foana e nampanantena fa eto amin'ny mahasamihafa azy dia raha ihany voalohany aloha zavatra hiasana iainana hiasana satria ny toeram-piasana misy iainana satria ny toeram-ponenana 100 isan-jato ohatr'izay iainan'ireo mpiara-miasa rehetra reo actionnaire mpiara-miasa amin'ny tena dia efa niditra tamin'io zany hoe tsy andrakandrana fa tena izy voafeny ny vidiny io mantsy any hoe mba samy tsy te hamitaka daholo fa mahatonga ny olona mamitaka ny hoe tsy voafeny fanatanterahana azy amin'ny lafo vidiny nareo dia mieritreritra misy olona tena manofo mihitsy any tena hoe inona ndray rangano laingo tenena raha-pitso enganemba tsisy an'izany fa tsy voafehan'le azonareo ve tika le arabola satria samy tehanao daholo le fa le arabola ave voafehanao arabola ave voafehanao fa rehefa voafe dia mety io ka mety io ary io ane zava-dehibe amin'ny fampandrosoana firenena ane ny resaka energie ny resaka jiro ary azadiny fa zava-dehibe amin'ny fianaran'ny ankizy mianatra ny ankizy zava-dehibe amin'ny insécurité vakitrano inona niny zay teko amin'ireo hoe raha mahazo an'le 20 milliards tsika zay ho avoakako moa mandritra ny campagne hoe reto ary ny détail an'le 20 milliards fa hitanareo fa tena farak'izay akaiky ny marina ny ho avoakako aminareo hoe zao ny isan'ny trano eto Antananarivo efa nanana miaraka amin'ny loatrano miaraka amin'ny surface efa nanana zany hivoaka tsy ho ely zany ato anaty campagne aza mifidy tonga dia mitenareo an'izany hoe aza mieno atsony raha ohatra ka tsy mivoaka zany hivoaka tsy ho ely zany dia eo tsika manao kajy dia samy mijery zao zany tokony alohako zao zany tokony tratra io dia zany ny zavatra ho ataontsika iny le teniko hoe ny 8 milliards d'ariary amin'io anaovantsika lalana 0,3 eto Antananarivo 0,3 eto Antananarivo tsy misy lavaka zany tsony Antananarivo mahakasika an'le kitapom-bolan'ny commune indray kosa ahoana zany no appréciana an'ireo 4% lazainao teo hoe tsy mandohetra mba ahafahana manetsina satria ny commune raha tsy diso mety hananany olona vola aza mataotrinao miteny an'izany atao tsy azonao atao any manonona anarina orinasa satria propos diffamatoire zany zay ny tsy azontsika atao azo olona miteny an'izany dia mampigatra fa honihony ny enitsika tsy mbola manana document officiel tsika
fa misy miteny tokoa hoe ananany olona vola fa fijeriko azy ny commune tsy izy mivantana ny nanana vola fa izy ny porte garant mitondra garantie tamin'ilay olona nampindram-bola hoe alohanay io de ohatra hoe orinasa hafa fa zany rehetra zany mbola vinaviny fa de zavatra azo tenenina aloha de misy an'izany tokoa manalokaloka ny commune manalokaloka ny communenao fa nefa de zao zavatra ny aingiana de ny compte administratif io zany ny vola niditra sy mivoaka tamin'ny commune tamin'ny taona lasa teo telo amby roapolo sy roa arivo zay natonga nay samy teny an'lay izy tsy manao analyse zany vao milatsaka candidat fa tsy hoe tonga avanynao de hiteny fotsiny hoe zahay manana sokatra manidina sokatra ve anidina mandrakisaina azo reo de mialatsiny amin'le teny manidina fa tena manahirana any le téléphérique tena mifona tsy le olona manao azy de olaka fa le zavatra mihitsy io zao vao navoaka teo hoe tsy mamahaolana mihitsy téléphérique marina ane zany 160 millions d'euros ane zany 160 millions d'euros 74 nanteneko andreo teo le 160 millions d'euros ane 150 000 tokatrano zato isanjato ny jiro teto Tananarivo zany vita solaire tamin'le 160 millions d'euros zato isanjato reo manana jiro am'izao reo vita ny téléphérique adao ny jiro solaire de ahoana moa zany somary tsy maintsy iverenako le satria tsy mety le izy tsy mainka amitsika le izy za tsy miteny hoe andravany zava-misy fa io kosa aloha tsy mainka tamitsika io zavatra io tsy azo iverina mihitsy reny ny mainka zay maintsy fa ny problème teto eto amin'ity Madagasikara ity tao anatin'ny taona maromaro zay hoe zavatra tsy tena important amin'le malagasy sy le etaetan'ny malagasy no atao fa tsy mahasoa zany aloha no natao voalohany fa zany zao mahafinaritra samihafa ny tena izy zany mahasoa aloha vao ny mahafinaritra zay indrindra mantsy ny ary zay zavatra zay kolotsaina mila apetrakitsika za moa mialatsiny fa mpanabe de tena mampianatra an'izay foana rehefa mijery olona de aza mijery ny tarehany aza mijery ny akanjony fa jereo ny sainy sy ny fony le anatiny aloha jery tanàna Tananarivo tsika ny olombelona miainao aloha asoavina fa tsy mibikany fa io any anatiny io koa misy olana lehibe zay everitsika hatramin'izay hoe zay tsy fiditsony fa namin'inona atao eo mitovy foana satria mpamitaka avokoa aza diny fa rehefa vitsy no mifidy de manamora ny osoka amin'ny fifidianantsika isika tsy mifidy reo zany de mialatsiny fa ahitsy teny atsika piray petsapetsankolaka fa tsy mivantana amin'ny osoka fa rehefa tonga mifidy ianao de tsy azo ny olona angalarina ny somianao hoe tonga mifidy ianao satria ny olona tsy tonga mifidy ane no ametrahany olona lavatondro de lazainy hoe tonga mifidy de iny ane le alatra efa fantapantatry ny eo amin'ny tanàna hoe ianina tsy fidy mihitsy de iny mahatonga le alatra de tonga de mandefa olona izy de tonga de hoe mifidy ianina mifidy ianina mifidy ianina an'le olana ka de manasa atsika rehetra averiko indray manasa atsika rehetra na iza hovidinareo na iza hovidinareo tonga ava mifidy fa tsy vahaolana ny tsy mifidy manampy amin'ny alana amin'ny osoka fara falika mata ny fandehanana mifidy fifidianana ihany koa ny maha olombelona tena marina rehefa mba ampitaona zany de tokony mba mitadido an'le firenena fa tsy hoe rehefa aveo rehefa zelany eo de hoe sainga mifidy an'io fa nareo no mifidy an'io lasa misy fanenenana foana le izy na mifidy ianao na tsy mifidy de le stage ho azy sy ny fahatapahan-drano sy misafidy tokantrano hoe zareo tsy mifidy aleo tsy tapahana aloha zareo tsy aleo tsy endahana aloha ny insécurité tsy mifidy tokantrano zay ny mahatonga miteny eto am-pamaranana satria fotoanatsika efa foy hoe tonga ava mifidy re olona raisiny andraikitra itsika ny vahaolana itsika ny fanofanitra efa zay no entina Andriamatoa Taina Razafinjoely zay ny vahaolana ho ana Tananarivo anjaranareo zany sisa no mandinika sy mieritreritra efa izy tenany no nilazan'izay zavatra zay ary izahay teto tsisy hoe nikonokona kely zao ny zavatra lazainareo sisa fa zy avy aty anatin'ny fonay mianadahy no napetraka taminazy teo nitondra ny feo anareo ihany koa tany atokantrano tany ka de mankasitraka anao Andriamatoa Taina Razafinjoely nanaiky hovahininay mianadahy androany androany misaotra indrindra tompoko de mirary soa mba tsika rehetrarehetra any atokantrano mpijery sy mpiaina misaotra tompoko veloma tompoko babay narahinao teo fandarana manokana niarahana tamin'ny Taina Razafinjoely candidat ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra tsotra marina mahomby